volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperman, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose 2 types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente Timtsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Merabantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany zoma fa 20 ny volana oktobra taona 2024 tia fotoanantsika miaraka eto amin'ny Le JT anoloana vaovao ho anao isan'ny songadina mazava ho azy ny vaovao makasika ny raharaha eny Ambotrimanjaka izay ihany koa ny ompana ny vaovaontsika androany anasana vahiny izany hitafatafa eto amintsika dia ny filohan'ny mpanolotsaina avy ho an'ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana Andriamatoa Navony Père Noble no iaraka amintsika rehefa avy eo fandalo arahantsika ny vaovao izay isan'ny songadina mazava ho azy dia ny raharaha Ambotrimanjaka. Lehilahy iray no voaterin'hiditra hôpitaly rehefa vomafy teo amin'ny tongony nandritra ny savorovory teny Ambotrimanjaka omaly takariva ankoatr'izay sivily hafa misa 4 ihany koa no fantatra fa naratra ny alakamisy tolakandro tokony tamin'ny 4 ora no nanomboka nafana ny toedrara ary niteraka fifandonana teo amin'ny mponina Ambotrimanjaka sy ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny an-toerana tatra ny zava-misy teny an-toerana Imiarsoro Joravaka sy Dolpha Rakotoniaina. Tamin'ny fotoana natongavanay tetỳ Ambotrimanjaka no tazana niatrana ihany koa ireto mpitandro ny filaminana ireto izay notaterina tamin'ny fiarabe botika biriky kodiarana nodorana ampovoanarabe izay no hita tetỳ Ambotrimanjaka fotoana vitsy taorian'ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana noho ny fanoherana ny tetikasa Tanamasoandro. Tamin'ny alalan'ny kiririoka no ny fampandrenesan'ny mponina fa misy mpitandro ny filaminana tonga eo amin'ilay faritra ametrahana tetezana ny maraina ny omaly alakamisy 17 oktobra tokony ho tamin'ny 10 ora saingy ny ravina ny fitangororana adiny ray sasany taorian'izay. Ny tolakandro manodidina ny tamin'ny 4 ora kosa vao ny anafana ny toedrara. Salana defa lacrymogène voalohany dia tifitra bala blanc indroa teo natonga an'ilay sakoroka be nisy naratra ray fotsiny voatifitra ny lohalika io tsy fantatra hoe bala blanc ve sa bara réel sa lacrymogène na voa azy fa amin'ny hôpitaly le olona amin'izao zay zavatra hitako aloha le prétady sa aloha drone salade tetezana avy eo nisy tedraiky zatsika tsapaka tamin'ny mototra tsika tsapaka ndray voalaza ho antony tonga ny mponina Ambotrimanjaka nitrotra ny fikitiana ny fefiloha izay ahina hiteraka tondra-drano. Ankoatra ny lehilahy iray izay vomafy teo amin'ny tongony ka voatery niditra hôpitaly, sivily hafa 4 ihany koa no voalaza fa naratra. Zavatra nisy dia zao tsy mbola namaly ny olona fantarany ajanony vetivety teo dia voatifitra ilay raha namana anankiray teny ambonina biriky izy
vony tonga dia nianjera tamin'ny tany izy ny filazana hoe tsy balle no nahazo anazy dia lainga satria témoin oculaire ny tenako nahita maso tsara mihitsy fa balle anisany nanatina araka anazy tany any hôpital le ny tenako izany. Tsy tanjona ny hiady hoy ny mponina Ambotrimanjaka saingy toerina izy ireo ny fametrahana ny tetikasa eny an-toerana ankoatra ny fambolem-bary miankina amin'ny tanimbary ka saina ho totofana ihany koa ny fiveloman'ny mponina ohatra amin'izany ny fiompiana ganagana ny fiompiana trondro ary indrindra ny fanaovana biriky. Taoriny teny Ambotrimanjaka omaly takariva dia nanampy azy ihany koa manohitra ny tetikasa Tanamasoandro ny teny Akadimanga sy Ambohidrapeto efa nisy nidinika niarana tamin'ny Apipa saingy tsy nahafa-po izany hoy ireo mponina. Teny Ambotrimanjaka indray nidinika tamin'ny mponina ny tompona raiky ministera amin'ny fanajerena ny tany no mafisany tamin'izany fa tsy manao antery ny fanjakana tena antoerana naraka kahitidodraraty hatramin'izao ia miaro sorojoravaka sy Dolphe Farakotiniana. Famononanay ny fanotofana ny taninay hoy ny sasany amin'ny Sorabaventy lanjay ny reto olona reto manohitra ny tetikasa Tanamasoandro ihany koa ny eto Akadimanga Ambohidrapeto nambaran'ny mponina fa efa nisy ny dinika niarana tamin'ny Apipa saingy tsy nahafa-po azy ireo zany. Ny Apipa dia nomesa fidoro zany ny tetikasa tsy maintsy mandroso zay zany dikany dia ny manarak'izay dia safidimen'ny Apipa dia zao zay mazoty varitra ny taniny dia manatony Apipa dia atao mifanarahana dia afaka dia mitondra dossier dia afaka efatrano dia mandray vola avy tsy manay kosa fa ny tambary any dia tambary dia mahana tany ny fanjakana manana tany ny Apipa any Apitatafika any dia any nonerina ny tambary zay tsy mety. Antsanao Andriamatoa président mba mangataka amin'ny lela-paladia aminao zay mandohalika mba avelao re io fa hovay zavatra hafa nga dia tsy misy toerana hafa azo ametrahana an'izany Tanamasoandro ny azo mamelona amin'izao tsika mbola tsy fampirosika teny fa ny fanaiky ny fanena taminay tetỳ Ambotrimanjaka kosa ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy antondian'izy ireo ny fanohizana ny fifampiresahana amin'ny mponina mijery izay ahafahana maneho ny tetikasa sy ahitana vahaolana maharitra. Tsy manao forcing ny fanjakana fa vonona ifampiany sy fanakalo hevitra foana ary zay ara ny antony tena hidinana ety foana amin'izao zay aloha marina ny asa tsy maintsy misy asa préalable tsy maintsy mandeha ny tanjony tetikasa ndray dia ny hanatsarana farim-piainana malagasy ny hanatsarana ny fiainan'ny malagasy. Amafisin'ny mponina eto Nosy Bezay vola fa manaiky ny fampandrosoana sy ny tetikasa izy ireo saingy mitsipaka ny fikitiana ny taniny. Ka le zany tsy le enquête sociale ny problème anay tsy ireo ekipa reo ny problème anay fa mamita ny iraka ny reo ary manao teknisiana reo manao asa ny ara-dalàna fa ny tsy atokisanay zany ny ambadibadikany sao dia vadika zavatra hafa indray ny enquête sociale. Nahitana mpitandro ny filaminana ny vezivezy tetỳ Ambotrimanjaka androany na izany aza amin'ny ankapobeny tsikaritra fa nizotra toy ny isan'andro ny fiainan'ny mponina ety. Iverentsika eny Ambotrimanjaka satria zandary roa no fantatra fanaratra mafy basy ray no very ireo no isan'ny tomba nataon'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena taoriny tranga omaly takariva raha ny favoazana avy aty amin'ny mpitandro ny filaminana no resahana tsy maintsy hokaroana ary hoentiny izy ireo eny ivon'ny fitsarana ireo olona tomponantoka tamin'ny fandratrana ny naman'izy ireo sy nanaroatra naka ilay basy iray nandritry ny fanjevona hoy ny jeneraly Ravalomanina Richard atreto dia efa nisy ny voasambotra vokatra izay savorivory teny Ambotrimanjaka alina izay manana ny ambarany mikasika izay raharaha izay ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeripirenena atao anatin'ny tiango maovaony Rindra Tahiry ity. Olona sivy hatreto no voasambotra teny Ambotrimanjaka hatramin'ny androany izy ireo izay isan'ireo mpanapaka lalina sy nandroba ny fitaovam-piasan'ireo teknisianina saika hanomboka ny asa teny an-toerana omaly ariva raha nitatitry ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeripirenena hatrany misarony olon'izy ireo naratra mafy ary mbola manaraka fitsaboniny amin'ny hôpitaly basy iray no mbola tsy hita tao anatin'ny fifandonana nanambarany jeneraly Ravalomanina Richard fa tsy maintsy hokaroina ary atolotra ny fitsarana ireo rehetra tomponantoka tamin'ireo tranga ireo. Fa za aloha tsy anaiky an'izany ary za miteny eto horen-danitra horen-tany fa ny olona nandratra gendarme nanao heloka dia tsy maintsy tadiavinay ireo
efa misy 6 zao ny voasambotra misy anankiray ihany keo mbola hitan'zareo hoe nandalo teny iry le olona anankiray keo ny samborona izy ihany keo zay olona rehetra tafiditra tamin'iny na ny commanditeany iny rehefa mandeha ny ankety de lako tsiny fa tsy maintsy samborona aterinay tribunal izy zay olona nangalatra mibasinay avy ireny faran'zay malaky mibasinay fa zay olona atratrarina an'iny de ho samboronay koa izy de ho aterinay any fitsarana aterinay atahana izy diadrany tsy afahany daholo. Raha fanazavany jeneraly Atrany antony tsy maintsy ampiasana bala tena izy omaly alina ny fahalan'iny bomba mandatsadranoazy teny amin'ireo zandary nampiasaina anaovana tivy-danitra hanapariany ireo andian'olona saika hanao fitsaram-bahoaka an'ireo zandary ny asa tamin'ny fotoana io ireo bala tena izy ireo. Tonga tamin'ny gendarme no miantso natao hoe misy olona nanao herisetra sy manimba zavatra teo amin'le toerana de ny interpellena le olona andao nareo mandeha efatra ny nalaina tamin'izay andao nareo mandeha atao fanady adina de iny misy nanao hoe avoiny namanay rehefa avy eo de tsy vitany hoe avoiny namanay fa nanomboka ny torabato gendarme amin'izay tsara fa nisy grenade lacrymogène teny amin'le torabato be zany fa hoe zao anaovan'olona vindicte publique zany le gendarme fitsaram-bahoaka de ny elany teo hialeto tsika tsisy azo ny elana fa tsy nanao tir en l'air zay le hoe nampiasa baly rehelina resahana io. Ny aiky ny fioaram-pefy nataony olony ihany koa ny sekretera mpanjakana Madidi ny gendarmerie ka naneho fialan-tsiny ho an'ireo mpanao gazety voasembatsembana tamin'ny asany. Ny jeneraly Ravalmana izay nampirisika amin'ny mpanao gazety ara-asa Atrany ary ilaza izay tsy fihetezana hitany indrindra amin'ny fomba fiasan'ireo zandary eo ambany fitariany. Araka finambaratsika moa dia manambahiny izay eto amin'le JT resaka mahakasika ity toetra raha ity indrindra mikasika ny hoe fanjakana tandalana satria ny filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na vony pele noble no vahintsika amin'izao fameloha zany nanao fanambarana izy ireo androany ny antso amin'ny fitonina manoloana ny korontana izay mitranga eny Ambotrimanjaka amin'izao fotoana ireo filohana ny mpanjakana sy rehefa mpanjakana eto amin'ny firenena ahitana ny HCDDED ny CNIDH ny filohany antemerandolo ary ny filohan'ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy nandry fanambarana iraisana nataon'izy ireo androany tolakandro ankoatra dia miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mpanatanteraka ampiato ny fanomboana ny asa izy ireo ary ny antso ireo vahoaka ampiato ihany koa ny fihetsiketsehany ny fanatona sy ny fampiresahana ao anatin'ny fitandrona fihavanana sy ny tenerana eo amin'ny andany sy ny ankilany no an'ny vahaolana ho ihany izy ireo natsidika izy ireo ihany koa fa ny tsy fampinserasera manodidina fanatanterana nitetika asa tana masoandro no isan'ny lesoka mampisavorovoro ny saim-bahoaka eny Ambotrimanjaka arahantsika ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy Andriamatoa Maka Alphonse. Voalazanay tokoa hoe tsy ampy ny serasera le serasera voalaza eny dia ny fampidihana eo amin'ny samitsika malagasy tsy ny mahatsapa zahay fa raha nisy ny fampidinihana ohatra ny zavatra rehetra na ny sakay aza rehefa mangidy telina ihany ka izay indrindra no namafisanay ny fanatonana amin'ny tsika samy malagasy ao anatin'ny fanajana ny sotoavina sy ao anatin'ny fifanajana ny tsika samitsika mba hisian'izay serasera zay fa tsy hoe ny asan'ny mpanao gazety no tsy ampy sanatria tsy zay fa eo amin'ny samitsika malagasy satria hita izy io fa zavatra hiteraka tombotsoa hiteraka fandrosoana ho atsika fa eo amin'ny tsy fahampiny zay serasera zay no heverinay no mampisy an'izay ataontsika hoe tsy fankazahona zay ka eto zany zay dia mamerina fa rehefa betsaka ny misy ny serasera misy ny fampiresahana ampirahalahiana ampahatsorana ao anatin'ny fanajana dia mino zahay fa hahitantsika vahaolana zay amintsika samy malagasy. Zay no makasika ny fanambarana iny eto raha teo mivahintsika hitafatafa mazava tsy amin'ny ankapobeny mikasika an'izay fanambarana zay miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny JT raha fehezina tsotsotra moa zany aiza ho aiza ny tena toerana misy anareo ao anatin'izao hetsika izao. Voalohany indrindra dia miarabanao zahay avy amin'ny HCDDD miarahaba ny mpanaraka ary tsy tapaka ty fandarana ty koa ary dia mirary fasitana aingana ho an'ny ireo zay naratra tamin'iny fihetsiketsehana omaliny. Zay no napetrako teo hoe ato anatin'ny fanambarana misy hoe ianareo dia miantso fifanatonana
zany hoe miantso ny mpitondra fanjakana ampianto ny tetikasa mianto ny mpona fihetsiketsehana mba ampianto ny fihetsiketsehana izy tia nefa ohatrany azo ambary efa tafiditra ihany mbola azo etretina ho tanteraka ve zany tsosikevitra reo tsy hoe mampianto ny tetikasa tsy zay le izy fa fampiantona aloha ny fanomboana ny asa dia mifanatona ny rotota dia mahita ny vaolana eo zay vao misy zavatra hafa zay horaisina am'izay ohatrinao zay fiseho an'izay mbola azo etretina ve nisy zany fanatonana eo amin'ny andalina sankity ohatrany efa nisy any tsy mifidinana nakentoera ny ery andaliny azo ambarina de mizara telo ary mponina misy le tena mponina tsy mankasitraka tanteraka mihitsy ny fanotofana ny tanindrazana raha ohatra ny jerentsika ny sary teo de tsy zay mihitsy mivoalazan'le olona azava eo aminay le izy satria tsy mazava amindry zareo ny le fizotran'le asa zay ho atao fa tsy nitetikasa le asa zay ho atao eo amin'ny faritra mihitsy zareo misy zay fanatonana zay dia azo atao ihany zany tsika gasy zatran'zany fanatonana ary mahita vaolana trany raha fa horesana zany zay ndeha ataotsika hoe raikitra amin'ny fanatonana iza no hitarika amin'ny fanelanelanana io ve vao mijoro ny CFM na CDD sa mijoro ny reo organe constitutionnel na ny institution zay niaraka taminay androany afaka anao an'izany nareo zany tsy mitodika atsony ve amin'le tranga omaly satria omaly zao misy vahoaka mitaraina fa naratra tototra ny tany no totovana etsy andany misy mpitandro filaminana naratra ihany koa samy manana ny zonony reo samy ola zandeza ataontsika hoe ao anatin'ny fanehoana demokrasia avokoa izany rehetrrehetra zany natao hoe fanaran-dalàna tsy mety mandratra mpitondra filaminana tsy mety koa mandratra vahoaka zany ny ilaina fanatonana rehefa fanatona dia mahita ny toerana zay ahafahana anaovana zay fanoizana zay asa zay avy eo fa fanaran-dalàna ihany raha zay sosikevitra roa zay zany dia mety ve zany ilaina tanterahana nilay tetikasa eo amin'ny toerana io fa mifanomboana azy no ahemitra kely fa mila mifandinika aloha de ho hitatsika eo zavatra zay avoakan'zay dinika eo na mety hahatsapa raisika ohatra tamin'ny tetezamita tany Mahajanga zay misy ana tany tsy nisy tranomory manderan'ny faritany nisy rehefa nandeha mafy le ny sekosy tamin'izay fotoana zay dia nisy zavatra nyraisina de najanona le izy satria mantsy eto ihany tsika miara miresaka eto rahantsika mijery any koa ny tovaovao miresaka antsika mitoena satria atreto aloha zany raha ny fanehonkevitra maro samihafa de tsikahatra fa samy naneho ny heviny avokoa ny olona manoloana savorivory zay niseho teny ambotry manjaka teny hita tao anatin'ny tambadrotra serasera Facebook avokoa izany isan'ireo maneho hevitra atao amin'ny tambazotra ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina le tena andre tonga arivo indrindra teo amin'ny fanikiliana natao mpitandro filaminana ireo mpanao gazety nanao ny asany ny antso ho amin'ny fanaovana ny asany ampilaminana izy tao anatin'izay nanameloka nisy olomavimoaka Paul Berros tao anatin'ny Facebook nanambary izy tao anatin'izay fa tsy mihanika ny toe-tsaina nentim-ponina teny an-toerana na ny mba fitaovana hoentina namboatra ny tanàna vaovao indrindra fandratrahana ireo mpitandro filaminana ho andro olo-pirenena kosa maro manoa ny hetsika atao am-ponina ambotry manjaka izao satria nampatsevin'izy ireo ny velirano nataony filoham-pirenena fa tsikitika ny tany ny malagasy izy ireo zay makasika ny fanehonkevitra eny lasainy saiko miaraka amin'le foto-kevitra ijoronareo sy ny fanehonkevitry ny olona raha aminareo zany zao iza ny tokony fanantona za tsy teny eo amin'ilany misy hoe mpitondra fanjakana de aty amin'ilany misy hoe vahoaka iza ny mpitondra fanjakana iza ny vahoaka satria fa nisy any fanatonana ny fanatonana dia ny rotota zay mifandona arakevitra fa olona ivelan'ireo tsy tokony miditra eo fa manimba zavatra satria misy aty andaniny zay extrémiste ary andaniny aitsakilany koa misy extrémiste ka tsy tokony hipetraka reo olona reo fa zay voakasika ny raha io ihany no mifanatona dia atsandaniny moa zany ministère d'aménagement du territoire no azo atsona natona an'izio ny ary koa le mponina ary ambotry manjaka sy ireo manodidina misy an'io tetikasa io tsy hoe miditra ao anatin'le fanatonana lalina koa fa aizaho aiza ny toerana mety anaovana izay zany hoe mbola savaranandro moa ny nay androany ho hitatsika io ny toiny satria raha ohatra ka atsika do mamaritra dian'izao tsy fantatratsika na hifanatona reo olona reo dian'olona reo na tsy hifanatona alolo hitatsika samy mivonona am'izay le sosikevitra nataona zay samby mampiato ny fihetsiketsehana zay ataony
mampiato ny vahoaka amin'le fetsiketsena zay atao lery mampiato koa mialoha ny fanatanterahana io asa io tsy tetika asa tsy projet fa le asa ao mihitsiny samihafa zany toetsika ny fanarana vaovao satria samy vaovao ny koa tamin'ny maly ny fisina tsy fandratrano moa zavazy fa ny fanimba-tsembanana ny asa fanaovana gazety rehefa nalay mpitandro filaminana ankeriny ny fitaovam-panao gazety teo ampananterana ny asa ny tena ambotry manjaka ary mbola mifafana ihany koa ny sary tao anatiny fietsika zay meloha ny lalàna 12 sorefitsipika 820 momba ny serasera sy asa fanaovana gazety nanameloko ity trango ity avokoa ny vonona misehatra amin'ny serasera rehetra naorana fanadidina hoentiny Julie Edouard eo amin'ny sariny Dolphe Rakotony rahatsika no mikasika an'izay rehefa avy eo fa tsara mariana satria anisan'ny zavantranga omaly zay ao anatin'ny fampanjakana ny tany-tany-dalàna voalaza fa ao anatin'ny lalàna izay mifehy serasera sy ny asa fanaovana gazety no misy fanamelohana n'izay fanaovan-tsembanana ny asa fanaovana gazety zay tsy miditra tsoa anatin'le fanelanana raha tsoa ngao asina fanatony fanelanana regny mpanao gazety sy mitany filamina aiza ho aiza mifahitanareo fametrahana ny tany-tany-dalàna ao anatin'izay zay mbola miditra natin'le tena démocratie tsika mbola misy tsy zatra mbola misy tsy zatra an'izay tsika ka izay no hoe enarantsika tsikelikely makany amin'ny démocratie mbola tsy mazaka ny betsaka amintsika na atsika eto aza be dehibe tsy mazaka an'izany ka enarana tsikelikely izy misy lalàna io ajaitsika ny lalàna ny fanaovana gazety tsy tokony ho sembatsembanina izy amin'izay ary ny mpanao gazety kosa tokony mahafantatra atreto ny limite tokony azoko aleha koa zay rehetra zay tsy misy amintsika zay mbola tsy vitatsika tsika mbola tsy nofanina amin'izany mbola tsy nomana amin'izany fa rehefa nahazo fahalalàna dia fa lasa ny tsy andany mbola zatra ny teo aloha tsy misy fahalalàna dia eo ka io zany mandeha tsikelikely atsika amin'izay fahalalàna mpanao gazety manao ny hevitra manao ny asany dia idirako manaraka koa na dia tafitrana teo miantso fanatonana nareo rapitso dia isietsika goavana zay homanin'ireo tompo-tany tompo-tanàna aiza ho aiza mety hoe sosokevitra aminareo fametrahana ny hoe fanajana ny tany-tany-dalàna na ho an'le olona na ho an'le vahoaka zay le antso nataonay teo zay le chef d'institution sy ny rafim-panjakana zay dia miantso aza manao miantso ny fitoniana aloha tsy tokony ho isy zany hoe fiantsina zany tsy mampatonga atsika hoe zany atsika zao akatoka ny fifidianana ny be ny tanàna sy ny mpanosaina ny tanàna ka raha ohatra kokorontantsika firenentsika tsisy mahazo tombony mihitsy ny eto alolo ilamina zay mpanao fietsiketsena goavambe zay oetrety natao rapitso tokony tsahatra aloha alolo ilaminitsika dia tonga koa zany le so dia leto le mpanoditra koa mpanoditra tany dia oka tsahatra koa dia eo atsika vao mifanatona amin'izay satria mantsy raha araka vaovao zany dia androany no mivory ireo mpitarika eo anivon'ny OMC zay notarian'ny préfet Antananarivo nojereny sy nodinina tamin'izany ny raha ambotry manjaka naisany fipetritra ny zavanisy ny etsika zay mbola iseho raha ampitso ary anatin'ity fanadidina ngeny makasika izany rehetra nanomboka androany tolakandro dia fa ny moraiky no nisahana fandripahalemana tena mifaritra ambotry manjaka raha nisandary rery nanao izany hatrizay satria efa faritra ambanivohitra ny eny raha mivoalazan'ny préfet Antananarivo mazava azy fa niova tanteraka sy ny ahenjana kokoa ny fipetra noraisina hitandrona ny filaminana ny toerana le folona mihitsy zany folona kalma izy teo aloha zany hoe ny lamina zareo manao revendication tsotra dia efa mivadika ho folo hostile dika zay zany tsy maintsy manaraka an'izay le évolution de situation zay zany ny sécurité eny dia zay no mahatonga hoe tsy maintsy renforcena zany ny gendarmerie dia amin'ny alalan'ny MO raiky zany no renforcena anazy zany hoe les trois entités zany no miassure ny sécurité ny toerana mazava ho azy fa hitombo koa zany ny effectif ny élément déployena eny zany maloha ny fandikan-dalàna sy fanarotana maro samihafa ary ny fisina mpikaramanady politika amin'ity raharaha ity dia nandrangaranga fisamborona arahana fanenjena eny amin'ny fitsarana ny anivo ny moraiga nanatrika ny février tao ny procureur dia efa nangataka izay anomezany alalana hanao arrestation zany
dia tsy maintsy isy arrestation raha ohatra ka miopefy zany a ny mpanao fihetsiketsehana rapitso. Ny consigne ameny procureur fotsiny hoe mba aoka zay tena hoe tena meneur zay tena hita hoe mandray anjara feno tamin'ny falakorotanana no samborona zany fa ho sanction exemplaire zany avoaka ny fitsarana amin'izy tratra manakorotana. Tsy jany ny oalina Serampitso no ametrahana ny fandriampahalemana eny Ambotrimanjaka fa ito foana manam-pisy ny filaminana ny toerana. Vahoaka maro rahateo no mitady tsy mila izany. Dia verina kely amin'izay resaka izay ho an'ny Rampitso izay fa izy hoe fa efa nilazainao ihany hoe ny antso an-dany sy ny ankilany na zany zany fa reny ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany indrindra eto Antananarivo ny préfet na Antananarivo nandrangaraanga mihitsy hoe mety izy ny fisamborana ho an'ny Rampitso. Ka izay mihitsy no resahana eto tsy tokony izy fiantsihana fa tsy mitondra ny vahaolana eto amintsika zay fa tokony ho fitoniana trany no resahana fa raha samby anao an'izay atsika dia tsy ilamina ty ary ny raha sanatrika mbola isy fatolona na misy olo maratra indray ireny dia ngamba tsy mahatsara atsika zay na ny eto masiny zao tontolo zao tsika dia tsy de tsara loatra ary mety iemotra ny olona anohana atsika amin'ny fanaovana projet tahaka ireny. Moa teny hany hoe dia ahoana zany faneho-kevitra ny vahoaka. Ny vahoaka mahazo maneho ny heviny malalaka atsika satria zany matany demokrasia fanjakana tandalana sy manao demokrasia tsika saingy misy fibotona ihany no afana fetrany ihany afana manao an'izay faneho-kevitra raha ohatra faneho-kevitra tsotra izy tsy maninona fa raha ohatra faneho-kevitra miaro fiantsina ataoko fa tsy mety kosa zay. Raha tsika moa ny fanadidina manaraka raha vonina ao ambadika ao ny raharaha mahakasika ny fanembatsembanana nambarany mpanao gazety fa niatra tamin'izy ireo nandritry ny fiasan'izy ireo fanangonam-baovao teny antoerana omaly izay nataon'ny mpitandro ny filaminana andao rahantsika izay. Ho hitantsika eo moa mahakasika an'izay fa ho faraparantsika ny resaka Andriamatoa Père Lenoble satria raha averintsika kely ray mijery ho an'izay tsy naraka nytiriziritsika tia misy ny Raran'Ambotrimanjaka misy ny mpitona fanjakana izay ametraka tetika asa goavana eny an-toerana misy ny vahoaka izay tsy manaiky ny ipetrahany zany satria ambaran'izy ireo fa manimba no avin'izy ireo fanotofana ny tany andegna mo fehitsika kely ohatry ny ahoana ny toerana iantsonareo ianareo zay ao anatin'ny HCDDED eo ihany koa CNIDH eo anivon'ny CFM eo ny anivon'ny Antemerandolona zay soloany filohan'ny Androany ohatran'izany mahakasika zay. Ny matoa misy ny savorovoratra indreny dia fahitana azy tsy ampy ny serasera tsy ampy ny fampikasoana fandresen-dahatra na ny vahoaka zay iarany ile io dedikasa io zay zany zava-misy zay ka io zany tokony misy fandresen-dahatra maharitra tsy anatin'ny ray volana 2 herinandro no andresen-dahatra ny olona amin'ireny satria misy efa mipetraka mampolo taona ny maro tao misy efa manana zavatra be dehibe ka reny mila resena lahatra mba hanaiky ary azavaina aminy koa hoe ity tetikasa ty ity zavatra ty zay misy tombontsoa lehibe ho anareo mipetraka eto zany zavatra zany tsy ampy fangaraharaana dia manary zareo zany mila alefa ho azondry zareo zavatra zay dia aveo manao teo moa ny resaka ny mpanao gazety voahelingelina tamin'ny asa nataony efa nanao fialantsiny moa ny lehibe ny gendarme teo dia isorana azy zay ary manamafy koa zay ingane mba tsy hiverina ntsony toe-javatra ohatr'ireny satria manakely aina ny demokrasia eto amintsika zay. Anao topokoa ny filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na ny HCDDED Andriamatoa Navony Père Lenoble niaraka tamintsika teto ary dia mbola hiaraka aminay anao manaraka rehefa mitoy ankasitrahana ianao ankasitrahana koa ny ekipa tsy ambadika tsy niaraka teto toyitsika vaovao aoretoka ambarotra ireto.